Tonona amintsika ny famindram-po sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika. Fiaraha-mandinika soratra masina anio dia hitsangantsika ao amin'ny Salamo 5:1 andininy 5:7-20 no iarahantsika mamaky. Salamo 5:1 ny andininy 5:7-20. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: inona ny arovan'ny zatovo ny lalakalehan'ny tsy ho voaloto, ny fitandremana araka ny teninao. Tamin'ny foko rehetra no tadiavako anao, azavela hivily hiala amin'ny didinao aho. Ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Isaorana ianao Jehovah ô, ampianaro ahy ny didinao. Ny molotro no nentiko ny laza, ny fitsipika rehetra naloky ny vavanao. Ny lalàn'ny teny vavolombelonao no hifaliako, tahaka ny faliako amin'ny arena rehetra. Ny didinao no saintsaingo, ary hodiniako ny lalanao. Ny didinao no iravoravoko, tsy ho atonoko ny teninao. Amen. Aoka hivavaka isika. Misaotra Andriamanitra noho ny fitiavanao tsy miova, ary noho ny fampatsiarovana ho anay, fa mamindra fo sy miantra ianao. Ny fitiavanao no mbola namangina ho anay maraina ka namoazana ho anay tamin'ny toromasonay, ary indrindra tsy namelana ho anay ho tafandrimandry, fa notarianao izahay ho tafahoana ito an-tranonao amin'izao fotoana izao. Ny famindramponao no tsy nalandritra anay, ka mbola anananay tombonandro ho avelomana, tompo-panompona ary fahasoavana manokana, raha tojo izao fiaraha-mivavaka izao izahay. Andinika ny soratra masina izahay ry Tompo, tahaka izay efa nitarianao ny fiangonanao tamin'izany fandiniana soratra masina izany, no mbola angatahana indray koa ny asa ny fanenao masina, hamanginao ny momba anay rehetra, hiorenanay amin'ny finoana hitombonay amin'ny fahalalana tsaranao sy Jesosy Kristy Tompo sady mpamonjy anay. Dia ahorenao anatinay ny fanahinao, ampatsiaro fahefantononao taminay ny fiadanana, ary voavela heloka izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay ny vavakay. Amen. Timoty 2:4 ny andininy 9-10. Timoty 2:4 ny andininy 9-10. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy zany manao hoe: raha manoro hevitra ny rahalahiny amin'izany zavatra zany ianao, dia ho mpanompo tsara ny Kristy Jesosy, dia zaina amin'ny tenin'ny finoana sy ny fampianarana tsara izay fanarahinao. Fa ny anganoangano ratsy fanaovavy antitra dia lavo, ka mampiasa ny tenanao amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Fa mahasoa kely ihany ny fampiasana ny teny, fa ny toe-panahy araka Andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra, ka manana ny teny fikasana ny amin'ny fiainana ankehitriny sy ny ho avy koa. Mahatoko izao teny izao ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra, fa izany no hikerezana iaina sy ezahanay manantena n'Andriamanitra velona, izay mpamonjy ny olona rehetra, indrindra fa izay mino. Amen. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka isika. Fohy tokoa ny fisainanay Andriamanitra, fa ianao no hanome anay ny fanahy masina, ahatakarannay indray ny hevitry ny soratra masina, ary andraisanay izany ho fiainana. Dia manatrefeno arak'izay efa nitarianao anay hatrany ampiandohany izao fotoana izao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary ndeha andrainjary isika rehetra ny amin'ny fahafantaranao ny bokin'ny Timoty voalohany. Enona no toko ao anatiny? Aiza indray misy an'izany? 6:10. 6:10. Aoka tsy isy? Aiza misy an'izany?
4:12 ny amin'ny fampianaran-diso sy ny fahamarinana foto-kevitra anankiray ao am-bokin'ny Timoty manoloana antsika eto amin'ny toko 4 indrindra zany ordekona sy pastera dia tsy tadidinareo mihitsy ve ny toko 4 mamariparitra ny amin'ny dekona sy ny mpitandrina inona koa inona ny andininy tena mba nanaitranao tao le misy an'ilay zaho ny lohany aiza misy an'izany mahatokoka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao tonga tetỳ ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota ary amin'ny reny zaza ianao izy io dia ianao zany any amin'ny larana fafiry mahavariana mihitsy hoe ilay lohany amin'ny mpanota no nantsona ho lohany amin'ny fitoriana ny filazantsara ndao ary inona koa mbola azo lazaina eto daholo reto vao mandinidinika eto ndao ary tsika androso hoe efa voalaza teo fa toko 9 ny eo amin'ny bokin'ny Timoty voalohany voalazantsika teo misy ireo andin-tsoratra masina mety nanaitra ny tsirairay mba tokony andresy lahatra antsika koreny tsy adonona fa ny Timoty voalohany no mamariparitra ny amin'ny mpitandrina sy ny dekona mba tsy ao an'ny Timoty faharoa sika nikaroka an'izany fa vao hoe aiza moa momba ny mpitandrina sy ny dekona dia Timoty voalohany zany izay mbola tsy tokony ho adonontsika koa dia ilay filazana hoe ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra fampitandremana ny amin'ny fampianaran-diso sy filazana ny fahamarinana ity boky ity dia tafiditra tsy voalazanareo kosa nefa efa nyresantsika hatrany ao anatin'ny sokajiny epistily izay nosoratana taoriana ny fifatorana hitantsika ao amin'ny taratasy fa manodidina ny taona 580 taona ny Kristy na taorianan'ny Kristy no nanoratana ity boky ity ary mpandinika dia manambara fa tany Makedonia koa no nanoratana ny epistily rehefa nivoaka ny figadrana na afaka tamin'ny fifatorana i Paoly apôstôly roa taona tany mpifatorana izy 280 480 na 380 480 taorianan'ny Kristy dia nanendry any Timoty hitondra ny fiangonana taiza tany Efesosy ary nge mahay fa modigany eo fotsiny tany Efesosy ary Titosy kosa nitendreny taiza zao nanendreko anao tany Kreta zany nametrahana anao tany Kreta hoy izy dia ny andaminanao nametrahanao lo olona isa tanàna andaminanao izay mbola tsy tanteraka Timoty dia notendrena tany Efesosy hitondra fiangonana Titosy dia notendrena tao Kreta epistily pastoraly zany hoe nampaherezana ireo zandry notendrena hitondra fiangonana tao anatin'ny fahatanorana ireo epistily pastoraly nosoratana taorianan'ny fivoan'ny Paoly tamin'ny fifatorany vokatry ny fitoriana ny filazantsara dia izay no ilazana hoe manodidina ny 580 fa mbola tany Makedonia no nanoratana azy Korintianina koa araka ny lazaina tamintsika tamin'ny farany dia tany Makedonia no nosoratana dia andingana avy hatrany sika
ity anjara mofinainantsika tya dia tafiditra ao amin'ny toko faefatra izay mizara roa mazava tsara ny tapany voalohany hatreo ny andininy fahenina dia firesahana fampitandremana momba ny mpampianatra sandoka ny manarak'izay hatramin'ny farany fohy dia fohy izy io andininy fahenina ambe folo ny farany dia famporisihana amin'ny fanompoana tandremo ny fampianaran-diso ary mahereza amin'ny fanompoana izay no hevitry ny toko faefatra misy ny anjara mofinainantsika raha nanamarika moa ianareo dia niezaka ny tsipotsipona voambolana anankiroa mba hijerena any amin'ny teny fototra isika tatoato amin'ny fandiniana soratra masina toy izao dia navahana ny teny hoe anganongano sy ny hoe Andriamanitra velona ao anatin'ity texte ity ny hoe anganongano hitantsika eo ny teny grika dia hoe mythos izay milaza hoe tantara foronina na koa famoronandainga mihitsy famoronana laingy dia iny no lazaina sy tantaraina ny hoe Andriamanitra velona dia milaza nylay Andriamanitra tena miaina Andriamanitra miaina izay mamakivaky ny fotoana dia miditra amin'ny vanim-potoana rehetra tsy hoe Andriamanitra velona zany dia any an-danitra any izy fa Andriamanitra tena miditra amin'ny fotoanako amin'ny fotoananao miditra amin'ny vanim-potoana zany hoe nitrangan-javatra mety miseho raha manoratra ny epistily moa na inona epistily dia aza tonoina fa tao anatin'ny vanim-potoana ny fanenjehana sy ny sarotra ny kristianina ary izany no ifikirana ny hoe ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra velona mamakivaky ny fotoana izy ary miditra amin'ny vanim-potoana rehetra tsy nandalo tsy nandao ny kristianina nijoro vavolombeny tsy nandao ny mpanompon'Andriamanitra tao anatin'ny vanim-potoana sarotra toy izany Andriamanitra velona dia izay no hevitry ny teny grika hitantsika anaty fonosana ny hoe teozonty zay izy ao teo moa zany Andriamanitra dia izonty le hoe tsy maty fa miaina tena ohatrany ohatra tsika izao miaina zany moa dia raha olombelona dia mahatsiaro marary tena hoe miombona amin'ny fizahn-toetra mahazo ny mpanompon'Andriamanitra azo loharana ao anatin'izany avokoa le hoe tena io Andriamanitra io dia Andriamanitra miaina io fa tsy hoe vatomakazo dia domina tsy rototra fa Andriamanitra tena miaina io mahatsiaro marary miaraka amin'ny mpanompony io tena miombona amin'ny mpanompony io izay ary ny zavatra vitsivitsy izay natolotra antsika fotopotok-kevitra azontsika andalinana ity soratra masina ity fa androso avy hatrany sika eny amin'ireo foto-kevitra manandanja azo avoaka avy amin'ny texte mba te hanasantsika andray anjara ry havana raha ianao nandinika an'ireo andininy fahenina hatramin'ny fafolo inona no azonao ny tsoahana ho fiainanao mahatoky ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny andininy fahafiry zay andininy fahasivy vavakio mahatoky izao teny izao tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra ny mpanompon'Andriamanitra dia mpanompon'Andriamanitra voataiza amin'ny finoana sy ny teny inona ny taloha finoana sa teny za man tsy voasaika nampifanontaniana raha ny teny ianao hoe ny teny dia hoe amarino amin'ny soratra masina hoy ny soratra masina hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy Romanina toko 10 raha tsy nisy teny tsy tonga amin'ny finoana isika dia inona koa
eny dia inona zany ny foto-kevitra avoakanao amin'izany fa tsy hoe mamerina mamaky teny ianao. Nareo ny hoe mandinika soratra masina tsy mamaky fa mamoaka, izay hevitra finosin'ny soratra masina. Teny iainana ny teny. Aiza ho aiza ny andinina hitanao an'izay foto-kevitra izay? Aiza ny hoe teny iainana amin'izany? Eny tsy maninona e, tsisy diso ho azy lazaina fa mba pipina kely fotsiny izy raha toizanao izy ao amin'ny 95 izay raha tsy diso dia mandeha amin'ny 95. Fena moa foto-kevitra navoakanao teo? Teny iainana dia hoe mampiasa ny tenanao. Inona koa? Mila fandiniana ny zavatra eno fa tsy hoe izay anganongano sy tantara lainga foronina rehetra io. Fafito sy favalo, toe-panahin'ny kristiana tokony hifanandrify amin'ny toe-panahin'Andriamanitra. Dia ary ho raisintsika ireo fito voalaza eo amin'ny taratasy. Voalohany ambary eo amin'ny 9 fa ny olona voataiza ry havana no afaka hitaiza. Ny olona voataiza no afaka hitaiza. Hoy ny 9 amin'ny anaran'ny Tompo, raha manoro-hevitra ny rahalahiny amin'izany zavatra izany ianao, dia ho mpanompo ho tsara ny Kristy Jesosy, tezaina amin'ny tenin'ny finoana sy ny fampianarana tsara izay efa narainao. Fantatsika ny tantaran'ny Timoty ahoana hoy ny soratra masina, fony vao zaza ianao dia aiza reo olona misy an'izay? Timoty 2 kosa Toko 7:5-10. Ahoana hoy ny soratra masina, fahatry ny fony zao zaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay nampahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy, izay soratra rehetra nomeny tsindrimandry n'Andriamanitra dia mahasoa fampianarana, fandresen-dahatra, fanitsiny izay diso ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonina tsara amin'ny asa tsara rehetra. Ny olona voataiza no azo antoka ataiza. Manaiky an'izany ve nareo? Na amin'ny fiainana ranofo izao azy fa maika moa ny ara-panahy. Tsy misy mihitsy izany hoe iny fa olona tsy niainga tany amin'ny fototra fa teriana an'ity tonga dia manangana sonao dia za hitory-teny. Fa hoy ny fampianarana izay rehefa fampiofanana anankiray ho anay mpitandrina hoe maro tsara fa ny mpitandrina tsy nandalo sekoly alahady dia manakorotam-piangonana. Tsy azo antoka hitaiza mihitsy zany raha tsy olona tena ny fototra, tena hoe ny olona mahatoky amin'ny fitaizana azo antoka tena hataiza dia ny olona niainga hatrany fotony. Izay ny ampirisihana antsika hoe mba tsy anangana zafady amin'ny farango nangana sekta dia aoka ho hita fototra mihitsy tena hoe omeo lanja mihitsy ilay fiangana aty amin'ny fototra. Arao tsara mihitsy ny fototra fa ianao niainga tany amin'ny fototra no azo antoka ahorona olona anankiray miainga amin'ny fototra koa. Dia olona tena nanohy ilay hoe narainao moa raha ndika teny dia tena ohatrany hoe raha ny filaza azy dia mitovitovy amin'ny hoe cursus. Iny zany ny mombamombanao, iny ny sora-piainanao. Tamin'izao ianao dia K1,
tamin'izao ianao dia K2, tamin'izao ianao K3, tamin'izao ianao catéchumène. Inona indray mo misy catéchumène. Dia tamin'izao ianao niverina K8, K10, K9. Tamin'izao ianao nampianatra. Eo amin'izay zany ianao nampianatra. Tamin'izao ianao mbola nianatra indray C-val, C-tel, ester. Inona daholo ireo olona zany fandalinana daholo zany eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Dia ny olona tahaka izany no azo antoka tena hataiza sy ampiorina ny fiangonana. Aza mandany andro amin'ny resa-poana sy tsy hita fototra. Aza mandany andro amin'ny resa-poana sy tsy hita fototra. Mety hanampy antsika ireo andinin-tsoratra masina vitsivitsy ireo ny amin'izany teny izany. Verimberinao ny hoe ny anganongano, tandreo moa ny anganongano. Oka mihitsy ty amina izay namatsika tao hoe mba fotompitory tsara e. Fotompitory tsara n'izay zavatra tantarain'ny olona amintsika. Misy tena ny tantara angano fotsiny izao. Hoana moa ny tantara ilay hoe manangana amin'ny maty, adidinareo mpitondra fivavahana maty tany Mahajanga-tany dia nanino? Afaka 3 andro io hitsangana. Inona ny zavatra natao? Ny gendarme tonga fa inona izy rehefa natao ny famotom-pitorana? Nareo mpanaraka ny fiofanana mpiandry dia mahalala tsara n'izay tantara izay. Ny mpamonjy toby ireny mpanaraka fiofanana. Zany dia mpanomboka karatra fotsiny nareo fa tsy manaraka. Zao ilay tantara dia manao hoe tao ilay mpitondra fivavahana ataoko anaty frangososina dia izy tsindromina fanafody heverina fa ampahatra azy matory 3 andro fa diso dozy ilay fanafody dia tavela tao izy. Azonareo ve? Izay ilay hoe lainga foronina anganongano. Dia amin'ny antsony namantsika hoe ny gendarme dia nataony famotom-pitorana, izay no navoaka ny famotorana. Ny mitsangana io afaka 3 andro ohatran'ny Jesosy fa ohatran'izay dia tena misy mihitsy mahavita mamorona tahaka izany manao fanovamaso dia tandremo izany. Fa ato amin'ity ny contexte ny Timoty dia tany amin'ny fivavahana jiosy indrindra no nisy ny atao hoe anganongano sy fitantarana, satria moa zany efa tany alohabe an'ny filazantsara ny faminaniana raha nelanelan'ny Malaky sy Matio, ny faminaniana farany Malaky sy ny fitohizan'ny tantaram-pamonjena amin'i Jesosy araka ny Matio 400 taona. Efa tsy velona intsony zany ny jiosy tamin'izany. Zay vao tonga ny filazantsara. Dia manino ny reto bebe? Anganongano. Lasa mamorona tantara. Mamorona tantara. Zay ilay contexte. Ny elanela ny testameta taloha sy ny testameta vaovao dia tena 4 siècle zany. Taon-jato 4. Tsika ary izao mbola tsy nahatratra taon-jato iray akory ny ray amintsika reto izay zoky olona indrindra. Fa nefa taon-jato 4 dia indraindray dia mba hahafahana mitaona olona na mandrebirebi sain'olona ndao hoe foronina ny ohatra izao. Dia ny jiosy indrindra no nametraka an'izany atao amin'ny tontolon'ny fiangonana voalohany. Dia tonga fampianarana tsy mifototra amin'ny fahamarinana ireny. Tadiavo izay tombona amin'ny ara-panahy. Tadiavo izay tombona amin'ny ara-panahy. Ato moa zany dia tsy tokony ho adinoina koa fa tontolo Grika no niainan'ny fiangonana voalohany izay nanome lanja ny kotrana ny fanatanjahantena, nazahoana satroboninahitra na andrenesa na tehaka ny amin'ny fahombiazana. Fa ny mpanoratra Paoly Apôstôly dia miteny amin'izany ny ara-panahy hoe tsy ratsy ho azy ny fanatanjahantena fa ataovy
fiainanao manokana koa ny kotrana ara-panahy mba ikendrenao ny satroboninahitra fiainana dia fantatsika izany hoe asiako mafy ny tenako mba ho mangana hoe miazakazaka nefa misambodrivotra foana mba tsy ho izany fa asiako mafy ny tenako mba ho mangana dia tady avo izay tombonao ara-panahy tena hoe mazotoa mihitsy ahoana ny abokibokiny ianao ara-panahy ny zany moa zany le fiazakazahana amin'izao hoe ny en forme anao ahoana kosa iny zany ianao hoe za mila en forme ozy ny tanora dia mandany vola be amin'ny fikotranana sisisy fa isika koa akoatran'izay dia mandany fotoana mambole fahazarana mba hikotrana ara-panahy mba tena hoe ho salama ara-panahy ianao hitombo ara-panahy ianao tady avo izay hitombona amin'ny ara-panahy ny tena pino ny fahavalo dia mahatsapa ny tsiro ny fiainana ankehitriny ary tsy izany ihany fa mahatsinjo ny hatsaran'ny fiainana amin'ny ho avy ny tena pino dia mahatsapa hoe tsara rangaha ny fiainana mahafinaritra zany fiainana zany fa efa mahatsinjo koa hoe tena tsara ny fiainana ho avy mahafinaritra ny fiainana ankehitriny tsara koa ny fiainako ho avy zany ny tena pino ao amin'ny andin'ny fahavalo sika no afaka mandray hevitra ny amin'izany rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao dia hitanao ny fahatsaran'ny fiainana dia n'izao ary tsinjonao mihoatra noho izany ny fahatsaran'ny fiainako ho avy isika zany ateraka eo andin'ny fahavalo io dia tsy mba lay mikaiko na hoe lasa 4,000 ny vidin'ny vary ray kilao fa tsara foana ny fiainana rehefa miaraka amin'Andriamanitra isika ary mbola manantena foana isika fa tsy hoe sazay anareo any ho 20,000 ngamba ny kilao an'ity vary ity rehefa amin'ny andronareo raha tsy maninona zany efa voalaza ny soratra masina raha teo fa isika dia mahita foana ny fahatsaran'ny fiainana rehefa miaraka amin'Andriamanitra izay moa zany le andin'ny fahavalo vakitsika manao hoe fa mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra fa ny toe-panaraka an'Andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra ka manana ny teny fikasana amin'ny fiainana ankehitriny sy ny ho avy ny andin'ny fahavalo sy fahasivy ny tenin'Andriamanitra dia mahasana ny fiainantsika manontolo dia tsy tokony hisalasala isika ny amin'ny teny fikasany mahasana ny fiainantsika amin'izao andavanandrom-piainantsika ary mahasana ny fiainantsika amin'ny ho avy aza hisalasalana mihitsy ny tenin'Andriamanitra ny moa le fahaverimberina amintsika hoe ianao raha vao misalasalany amin'ny tenin'Andriamanitra io dia taraiky eo ianao fa raisoanao ny tenin'Andriamanitra amin'izao tsy fisindra amin'izao dia ohatran'ny mahafinaritra ireo misy andininy vitsivitsy ireo milaza n'izany hoe tsy tokony hisalasalantsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra fa ilay Isaia 7:30 andininy 9:12 ao mba hojerentsika izy io milaza ny amin'ny fiainana ao anatin'ny tsy fisikanina sy tsy fisindrano izao no voasoratra amin'ny anaran'ny tompo 33:16 Isaia izy no honina ao amin'ny avo ny fitoerana avony dia fiarovana any amin'ny aram-bato izay hohaniny dia omena azy ary ny rano hosotroiny tsy ho diso marina amintsika miandry rano hatramin'ny 2 maraina ve zany ny hohaniny dia omena azy ny rano hosotroiny tsy ho diso dikan'izany dia hoe ahita rano hosotroina foana ianao dia ahoana io manoloana ny olana araka ny famatsin-drano iainantsika mbola disodisy vava ozy ny teo malagasy mbola nihinana foana mbola nisotro rano ihany kary izao mamoaka ny loharano ainako
io ny tiana holazaina dia hoe raisy ireo ilay teny fikasan'Andriamanitra mba tsy tenenana maherisetra amin'y Jesoa eny ary dia miandry ianao ary izay Jesoa io ny teninao io fikiro ny tenin'Andriamanitra tena hoe mahatoky tokony ekena amin'ny fankasitrahana dia ireo misy santionany moa zany ny hoe Jehovah ny mpiandry ahy tsy hanany zava-mahory aho misaoran'i Jehovah ny fanahiko ny Matthieu 9 aza manany amin'izay hoaninareo nosotroanareo ka tao alohan'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Mandrosika ny foto-kevitra manaraka hitantsika eo amin'ny andininy 10. Inona ny lazaina amin'izany? Ny fahatokinan'Andriamanitra velona no aoka hotoana ho an'izay mikely iaina amin'ny fanomponan'Andriamanitra ao anatin'ny fizahan-toetra. Ny fahatokinan'Andriamanitra velona zany hoe lay miaraka amintsika amin'ny fotoana miditra amin'ny vanim-potoana rehetra amin'ny toe-javatra mitranga no aoka hotoana ho asy ho anao izay manompo an'Andriamanitra ao anatin'ny fizahan-toetra, ny fanenjehana, ny fahasahiranana samihafa. Ary ny 7 hitantsika eo amin'ny andininy 10 ihany dia ilazana fa tsy voafetra ny fanomezana ny famonjena fa voafaritra ny mahazo azy. Voafaritra ny mahazo ny famonjena fa tsy voafetra ny fanomezana. Ny fanomezana dia natolotr'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesoa vao omby teo amin'ny hazo fijaliana. Hitanareo sady ilay sary felatra tsara mihitsy ny tanany ohatra manao hoe omena ny rehetra saingy voafaritra ny mahazo azy. Ho an'iza ny famonjena? Ho an'izay mino. Maty ho an'ny rehetra teo amin'ny hazo fijaliana ny tompo fa izay manaiky sy mino azy no mahazo ny famonjena. Famonjena dia ho an'ny rehetra saingy voafaritra ho an'ny mino ny fahazahoana azy. Dia izay ilay jaona 7:1 manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Fa tsy hoe mba tsy ho very izao tontolo izao. Nomena izao tontolo izao ny zanan'ilay tokana fa izay mino azy no manana fiainana mandrakizay. Hitanareo zany ny ohatran'ny tsy lalao teny eo amin'io foto-kevitra farany io manao hoe tsy voafetra ny famonjena fa voafaritra ny omena azy. Teny mino. Ny finoana no mamaritra ny maha-olom-bovonjy antsika. Dia hitantsika ireny hoe izay tsy mety mino no elohana marika 16b izay tsy mety mino no elohiny. Dia ary ampiaritsika ireo foto-kevitra ireo. Voalohany aoka havatra hianatra isika mba ho tonga mpampianatra mahatoky. Tsy hoe ampianampianatra fotsiny fa tena mahavary ianao mianatra mba hahatonga anao ho mpampianatra mahatoky. Tena miondre mihitsy amin'ny soratra masina. Faneken'ny mpandray hamaky soratra masina, faneken'ny dekona hamaky sy hianatra ary hizara. Ny faharoa dia mambolea fahazarana momba ny fitomboana ara-panahy fa tsy niara-no fotsiny ihany. Tia hampahery antsika kristianina no hoe tsy hoe akory hoe tsy ilaina ny miazakazaka eny amin'ny kianjana alarobia. Ohatra isaka ny alarobia tena ilaina. Za dia mideran'ireny olona ireny mihitsy raha mba izaho mantsy ny mahavita ohatran'io. Fa ambonin'izany dia tena araka ny voalaza efa tany amin'ny fanazavana teo no hoe mambolea koa fahazarana hoe za ho tonga isaky ny zao anabe vo ny fiainam-panahiko. Ho tonga ave isaky ny talata zoma amin'ny fiarahamandinika soratra masina. Ho tonga ave isaky ny alarobia ao amin'ny kianjan'Andriamanitra tena anabe vo ny fiainam-panahiko. Tsy ampiany alahady fandeha mba hikotrana bebe kokoa mba hatavy ny fanahiko, mba ho salama ny fanahiko. Tsy hoe hatavy moa zany fa ho salama tena ho en forme amin'ny fanahiko. Dia izay zany amboleo amin'ny fiainantsika ary ataovy mandresy lahatra antsika hoe mila mitaizan'ny nofoko aho fa mihoatra noho izany koa
dia tezaiko ny fanahiko. Inona ny fampiarana manaraka? Ho feno vavaka sy finoana isika mba hatsiary fa tsara ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Feno vavaka ny fiainantsika mba ho iorina tsara amin'ny finoana isika hatsiary fa ty fiainana miaraka amin'Andriamanitra ty dia tsara. Mihoatra nohozay mety fahitan'ny olona tsirony miaraka amin'ny mpitondra firenena anankiray. Fa izara miaraka amin'Andriamanitra izay mpanjaka ny mpanjaka mahita tsiro ny fiainana mihitsy. Fa tsy hoe izay misaosy. Ianao na inona misy anao na inona ataonao rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao mahafinaritra ny fiainana. Ny fahaefatra, azo toto hamaky ny soratra masina sy handray ny teny fikasana avy amin'izany soratra masina izany isika. Maty antoka foana isika raha toka mamaky soratra masina nefa tsy mandray ny teny ho fiainantsika. Ary indrindra ireo teny fikasana izay ametrahan'ny Tompo ny fikasany momba ny fiainanao antsipiriany ety an-tany ary mainka moa ny ao ambadika izao hita izao. Dia fikiro amin'ny tenin'ny Tompo mahatoka tokony ekena amin'ny fankasitrahana. Ny manaraka aoka toko mandrakariva isika fa velona ny Andriamanitra izay tompontsika. Velona ny Andriamanitra tompontsika miasa ho antsika amin'ny fotoana rehetra sy ho mandrakizay izy. Tsy misy Andriamanitra hoe mba mipetrapetraka izy, tsia, fa Andriamanitra dia miasa amin'ny fotoana rehetra. Miazana ny faharetan'ny alina izy dia mahatonga indray ny maraina. Izy zany dia miasa tsy mijanona en permanence. Miandry raharaha eo foana zany ny Tompo e. Tsy isy hoe izy zao tsy eo zao izy fa eo foana izy amin'ny fotoana rehetra. Izay ilay Andriamanitra velona, Andriamanitra miaina. Ny farany fampiarana farany dia ny hoe aoka ho feno fanantenana ny famonjena isika ka hiasa sy hikely aina amin'ny fanompoana. Tsy hoe efa manana anjara famonjena dia falifaly efa nitenenina tamintsika foana hoe vita ny fanekena dia maro ny mpandray variana mipetraka ambony dabiliom-piangonana fotsiny ny amikaminy. Fa ny fanantenanao ny famonjena ao amin'ilay Andriamanitra velona dia mahatonga anao hikely aina sy hiezaka amin'ny fanompoana. Marika ny fiorenan'ny mpino amin'ny finoana ny fahitana azy mavitrika amin'ny fanompoana ao anatin'ny fanantenana ny famonjena omen'Andriamanitra. Dia amarino ny fanomponao kena miorina amin'ny fanantenam-pamonjena ve? Sao hifamadika amin'izay ka hoe miazakazaka hanompo aho mba ho voavonjy, tsia. Satria manompo an'Andriamanitra velona, manantena an'Andriamanitra velona, manome famonjena ho an'ny mino, dia izany no hikelezako aina sy ezahako fatratra hoy Paoly apôstôly. Dia mba hiezaka sy hikely aina amin'ny fanompoana isika satria efa voavonjy, fa tsy hoe hikely aina sy hiezaka amin'ny fanompoana mba ho voavonjy. Efa vita ny famonjena fa mandrisika antsika amin'ny fanompoana ny famonjena efa nomen'ny Tompo ho antsika. Ireo ary havana ny foto-kevitra sy ny fampiarana. Dia misaotra an'Andriamanitra mandrakariva isika. Manao indray raha sitrapon'ny Tompo amin'ny alatsinainy. Rahampitso manomboka amin'ny enina sasany dia miaraka amin'ny fikambanan'ny dekona sy ny olona ny amin'ny fivoriam-be isika. Hivavaka isika. Dia isaora ianao Andriamanitra ny amin'ny fotoana nahafanainy tanila teto indray niarana andinika ny soratra masina. Dia ampaherezy izahay mba hiaina izany teny izany ary tsy salasala hifikitra amin'ny fahamarinana ny teninao mba ho marina izay ho zarainay amin'ny hafa. Dia aoka azoto izahay no ny herin'ny fanahinao masina hikely aina fatratra mba hitombo ara-panahy dia hampiatra koa izay nolazaina taminay. Mahatoky izay Tompo fa efa azo ny famonjena ary ampirisio hanompo anao bebe kokoa. Indreo ny fiainanay andavanandro dia nao Andriamanitra velona hiditra antsehatra amin'izany, ny amin'ny fanompoana hiezahanay, ny amin'ny fahasalamanay, ny amin'ny asa aman-draranay, ny amin'ny fiainanay ara-ankonana, ny fiainan'ny firenenay, ny momba ny fiangonanao.
ampaherezo ny kristianina isanambaratonga eto amin'ity fitandremana misy ana ity ary dia tsarovana iatrandy ireo rehetra izay miondrika eo anoloan'ny seza fiandriananao mideranao fa indrindra koa mitaraina sy mitalao anatin'ny fizahn-toetra no ny fijoroa no vavolombelona izay mitaraina sy mitalao no ny aretina no ny fangejana sy ny fampahoriana samihafa ireo mitaraina sy mitalaona rariny mety miandry ny fitsarana voazona ny amponjana efa manefa ny sazy apetraka eo am-pelantananao Andriamanitra ireo zanaky ny fiangonana izay mila ravinahitra na mandrato fianarana any amin'ny faritany sy any ampitan-dranomasina ianao mahita azy ireny azony amin'ny tanam-pahasoavanao izy mba ho voamarika fa olona voataiza tamin'ny finoana sy ny teny fahamarinana ka miorina tsara afaka izara ny teny fahamarinana amin'ny hafa dia atambatray ny vavakay amin'ny anampianarin'i Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho takiny ny an-danitra meo anay an'io izay anasahazao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay miratsy manao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raisoa tanteraka aminareo ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny faharetana sy ny finoanana ny hampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina iray sy vava iray no entinareo mankalaza an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy Tompontsika. Matoky izay niantso anareo izy no hanefa izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.